ho aminareo aneny Tompo. Fifaliana indray ry havana no iarabanantsika rehetra natratra izao alahady 7 ny volana Aogositra izao. Alahady 20 manaraka ny Trinité izay mbola ibanjinantsika ny loha hevitra manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino ka iroso amin'ny fanompompom-pivavahana isika aorenan'ny firantsika ny hira sambatra dia ny AFF no hitarika antsika amin'ny fanompompom-pivavahana. Aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fiomboinantsika fiderana an'Andriamanitra dia ndeo vakitsika ny salamo. Salamo 110 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Salamo 110 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleloia, miderahan Jehova amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maritra mandrakizay. Manao izay atsiarovana ny fahagaga nataony izy, miantra sy mamindra fo Jehova. Nomeny anina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny, ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny voninahitry ny jentilisa. Ny asa sy fahazarana. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra, mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fa nataony sy fahetsiana. Manaritra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanorina ny fanekeny mandrakizay izy. Masina sy matahotra ny anarany, ny fahatahorana an Jehova ny fandoam-pahendreny, ny fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Irantsika ny hira voalahatra. Amen.
iombona ivavaka isika. Andriamanitra Andriamanitra ianao, ilay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy anay. Ianao tokoa ilay Andriamanitra miay anay, Andriamanitra mikarakara anay, Andriamanitra mamelona anay. Indreto izahay misaotra, midera, mankalaza, mamy voninahitra anao, satria tsy noho ny herinay na ny tanjakay, fa noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao, izay nomenao anay ka indreto izahay velonay na soamatsara, tody soamatsara eto amin'ity tranonao sy tempolinao masiny ity. Izany tompo ny derahanay sy ankalazanay ary amezanay voninahitra anao, satria ianao tokoa ilay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, ilay Andriamanitra mitantana anay sy mikarakara anay, ary indrindra Andriamanitra manome tombonandro, tompo-pahavelomanao anay. Ka mbola tafavory eto izahay hiaraka idera, ankalaza amin'ny voninahitra anao, ary indrindra iombona amin'izao fotoam-pivavahana izao. Ko ankehitriny ary izahay dia mangataka amin'ny fanainao masina ry Jesosy Kristy tomponay eo, hiatrika amin'izao fotoana izao izahay dia fanainao masina ny angatahanay, ame fifantohanao anay, hitarika anay mba tena tafahombona sy ho tafaray aminao tokoa izahay, ka tsy tahaka ny idiranay teto ny vahanay, fa handray ny soa sy ny tsara, ary indrindra handray ny fitahiana avy aminao hatrany izahay, ka ho mpanompo mahatoky tokoa izahay raha hivoaka eto amin'ity toerana ity. Ankehitriny izahay dia mangataka aminao koa ny amin'ny fitarihan'ny fanainao masina ho an'ireo namanay izay eny an-dalana mikasa hamonjy izao fotoana izao. Ianao anie no omba sy aro aritantanan'izy ireo, ka ho tody soamatsara eto izy hiaraka iombona sy idera ary hiaraka amin'izao fotoam-pivavahana izao. Tsaronay ambavaka ireo izay tsy afaka noho ny antony maro samihafa, ianao no mahita sy mahafantatra izany, ka atao fantatry tsapan'izy ireo ry Jesosy Kristy fa ny fitiavanao sy ny fahasoavanao dia ampy mizara ho amin'ny tsirairay avy. Tonam-bavaka koa izahay ho an'ireo namanay izay manaraka amin'ity tambajotra sy ny serasera amin'izao fotoana soro izao. Tario fanainao masina izy ireo mba tena iombona sy ho tafahombona tokoa ny amin'izao fotoam-pivavahana izao. Dia izany ary vavaka ataonay sy angatahanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary ampiarahanay amin'ny vavaka izay efa nampianaranao anay manao hoe: Rainay aho izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao izay saza ho anay, ary mamelany ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Sao dia ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika. Koa mangataka ny ankizy, ny tanora, ny mpampianatra sekoly alahady rehetra izay tonga eto andeha isika hitsangana. Iombona amin'ny vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay be fitiavano, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Misaotra fa vory eto an-tranonao indray izahay, ary andray ny fampianarana avy amin'ny alalan'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Koa mitoera ty anatinay fanahy masonao. Amen. Eo am-pitsanganana eo ihany ny andeha sokafana ny baibolintsika ao amin'ny ohabolana. Ohabolana toko voalohany ny 10. Ohabolana toko voalohany ny 10 no iarahantsika rehetra mamaky. Rehefa samy nahita isika dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Amen. Afaka mipetraka isika. Andeha izay andalan-tsoratra masina fo izay no angalantsika lesona amin'ity anio ity. Anaka, raha taon'ny mpanoty ianao, aza manaiky. Amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao dia
maro ny karazan'olona mifamezivezina ny atoerana fanaovana vakansy any na eto antoerana izay misy atsika eto ihany koa ary andehantsika isafidiny atao hoe namana ohatra ny ahoana moa ny tokony mba ho namantsika indrindra isika ao anatin'ny valabean'ny sekoly alahady misy namana 5 karazana 5 izay andraisantsika lesona inona avy ary izay karazana namana 5 izay mety efa misy mahay izay efa nandalo teo izay efa nampianariko moa izany efa mahafantatra an'izay fa tsy maninona mamerina an'izay foana ihany tsika karazana namana anaky 5 ny voalohany amin'izay dia andeha ho jerentsika hoe namana parasy ohatra ny ahoana moa izany hoe namana parasy izany inona ny asa amin'ny parasy manaikitra mitsetsitra mbola misy mety toetra hafa koa ananan'ny parasy fa izao raha olona izany no manana toetra tahaka amin'ny parasy dia mila mitandrina fa ilay namana mitsetsitra ny mamy any amintsika fotsiny izy ireny mety hoe ny volantsika ny tsetsefiny mety hoe zavatra hafa ihany koa fa izao rehefa laniny ilay mamy any amintsika dia inona ny ataony laza izy mipitipitikena izay ny fataon'ny parasy andeha indraingy ho jerentsika ny karazana namana faharoa mety efa misy mahay namana faharoa namana vorondolo ohatra ny ahoana indray izany toetrana vorondolo izany iza mahay ny toetra ny vorondolo be dia be ny toetra ny vorondolo aloha marihana fa amin'ny alina izy vao tena mivoaka amin'ny maizina dia izao ny toetra namana maka toetra ny vorondolo izany dia namana mamosavy satria amin'ny alina ny tena mahazatra azy namana mpitarika amin'ny lalana ratsy toy ny hoe miteny ratsy ny mingitrika ren'le manao fraude ireny any ampianarana ny mijery sarymihetsika tsy dia tsara ny misotro zava-pisotro tsy tokony hosotroana ihany koa ary indrindraindrindra ilay namana vorondolo ilay namana mpilalao fitiavana mila mitandrintsika izany amin'izay namana vorondolo izay andeha ho jerentsika ny namana fahatelo hoe namana jorery izy indray no mahafantatra an'izany jorery izany ilay manenoneno kely any ambony hazo ireny inona ny tena asan'ny jorery ny olona manana toetrana jorery dia olona varian-dalao variana milalao sy mitetitety any amin'izay alehany rehetra eny namana ihany koa mpanory voany izy ireny izay ny toetrany jorery mila mitandrina ihany koa tsika amin'izay namana jorery izay telo izay ny hitantsika andehantsika hiditra amin'ny namana fahaefatra namana mena rana ratsy be izany hoe toetrana mena rana izany inona ny toetrana mena rana fantatritsika pakafanahy mena rana dia pakafanahy raha vao mba mijoro kely ianao dia azerany matetika ny namana mena rana dia miteny hoe inona koa ny vakiana aloha amin'izany mbola tanora izay ilay namana mena rana maka fanahy foana izy fa tsy dia tena hoe ratsy daholo kosa nefa ny namana fa misy namana anankiray izay izay tokony ho tahafantsika namana inona moa tsisy mahay mihitsy ve namana voromailala andeha io no amehezantsika an'izay tantara izay namana voromailala andehantsika akatahaka ny toetra ny voromailala izay mora aloha voalohany indrindra izy manampy mampivelatra miaro azo itokisana ary tena tia araka ny fitiavan'i Jesosy Kristy koa raha tojo namana tahaka an'ireo efatra teo aloha ary sika araka izy sy tanora dia manana diditsika hitarika an'izy ireny ho any amin'ny lalana tena izy lalana marina ampitsika izy ireny hiala amin'izany toetra ratsiny izany izay no tantara foy ampitaina amintsika andraisantsika lesona ny amin'ity alahady ity andeha hoe averintsika vakira ilay andalan-tsoratra masina teo anaka raha taon'ny mpanota ianao aza manaiky amen voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ndeha iombona mivavaka isika
misaotra Jesosy fa afaka nianatra indray izay tamin'ity anio ity ny fisafidianana namana. Raha tojina mandratsy izahay dia meteza hanampy anay Tompo hitarika an'izy ireny izay hanafaka an'izy ireny, ary izay ihany koa dia tsy ho voatarika izy ireny na oviana satria ao aminao Jesosy Kristy. Misaotra Ray Malalo. Amen. Hamaky ny soratra masina isika araka ny hita ao amin'ny Nehemia 7 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Nehemia 7 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny vita ny manda ka voalatsako ny lela vavahady, sady voatendry ny mpiandry varavarana sy ny mpihira ary ny Levita, dia notendreko hanany rahalahiko sy hanany lehibe ny tao andapa hitandrina ny Jerosalema, fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Ka hoy izao tamin'ireo: aza vela ho voana ny vavahadin'i Jerosalema mandra-pahafana ny andro. Ary raha mbola mijanona eo ny mpiambina, dia aoka rindriny ny varavarana ka hidionareo, ary manendre mpiambina avy amin'izay monina ato Jerosalema ihany, samy eo amin'ny fiambenany avy, dia samy ho eo amin'ny tandrifin'ny tranony avy. Tohizantsika ny vakiteny araka izay hita ao amin'ny epistily 2 ho an'ny Timoty, 2 ny andininy 1 hatramin'ny 7. Timoty 2 ny andininy 1 hatramin'ny 7. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy, ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolorin'ny olona mahatoky izay ahay ampianatra ny sasany kosa. Miaritra ny mafiamiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainan'izao, mba hahafaly izay efa nifidy azy io miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana, dia tsy satrohana satro-boninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra ny tokony ho voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko, fa omeny tompo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Filazantsara araka ny Jaona. Jaona 7:10 andininy 1 hatramin'ny 5. Jaona 7:10 andininy 1 hatramin'ny 5. Vakiana eo am-pitsanganana. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany, dia nanandratra ny masony amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: Raio, tonga ny fotoana, mankalazany zanakao, mba hankalazany ny zanakanao.
araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izao efa nankalazanao tetỳ amin'ny tany. Vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ary ankehitriny, raio, mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra niarahako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Iombona mivavaka isika tompoko. Misaotra anao indrindra izahay ry Andriamanitra rainay io, fa mbola afaka nandre ny teninao izay novakina taminay teo indray. Ankehitriny izay dia mbola nomenao anjara fotoana, andre ny afatrao, kosikafo ny fo amam-panahinay fanay masonao, hahaizanay mandray sy mankatoa ny teninao, ary ampangino izay feo rehetra tsy avy aminao, tsy ahafahanay mifantoka amin'ny fampianarana. Ny mpanomponao izay hitondra ny teninao dia mifanahinao masina ny eno anendry ny lelany, ahafahany anambara aminay izay tena sitraponao. Dia mitenena Tompo fa voninkiaino anao izahay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Azo toerana ny fiangonana. Misy fiara laharana 82 99 angatahina mba hakisaka kely fa misy sahirana ny ao. Ampitombona aminareo ane ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny boky ho an'ny Nehemia. Nehemia toko fahafito, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo no perikopa voalahatra ho antsika amin'ity anio ity. Fa ny andininy faharoa no ifotorantsika amin'izao toriteny izao. Noravan'ny Babiloniana i Jerosalema tamin'ny taona 925 talohan'i Jesosy Kristy. Vokatra izay dia lasa babo tany Babilôna ny Jiosy. Fa rehefa resin'ny Persiana ndray ny Babiloniana tany amin'ny taona 730 talohan'i Jesosy Kristy, dia nanomboka ny verina tsikelikely tany Jerosalema ny Jiosy. Fa kanefa firenena rava sy potika tanteraka no firenena novantanany tamin'izany. Ary
teo indrindra no nisehoany ny fitiavan-tanindrazana tao amin'ny Nehemia. Tsara manamarika fa Nehemia dia mpitondra kapoaka ny mpanjaka Persiana. Fa noho ny fitiavany tanindrazana dia nalahelo sy nitomany izy ka nangataka tamin'ny mpanjaka Persiana hiverina ny Jerosalema anarina ny firenena Joda. Ka amin'ny toko fahafito amin'ity boky Nehemia ity dia efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny asa fanarenana Nehemia. Ary fa indrindra amin'ny perikopa izay voalahatra ho antsika dia maneho miariary ny amin'ny toetra fototra izay nampiasainy Nehemia nanarenana ny fireneny. Ary izany indrindra ry havana malala no zavatra iresahintsika eto amin'ity perikopa ity, hoe ny toetra fototra mampahomby ny asa. Mipetraka ary ny fanontaniana, inona ary no tena mampahomby ny asa? Vola be ve? Sa ny fampiny fitaovana? Ny fahaizana sy diplôme mitilitily ve? Sa ny grady ananan'ilay olona izay manatanteraka ny asa? Mazava no avaliny ny andinin'ny faharoa amin'ity perikopa ity, izay mivaky toy izao manao hoe: dia notendreko Anania rahalahyko sy Anania lehiben'ny tao andapa hitandrina Jerosalema, fa lehilahy matoky izy sady matahotra an'Andriamanitra noho ny maro. Toetra fototra manao ahoana no tena mampahomby ny asa? Voalohany ny toetra tena mampahomby ny asa dia ny fahatokiana. Ny fahatokiana, hoy ny voalaza amin'ny andinin'ny faharoa hoe lehilahy mahatoky izy, fa lehilahy mahatoky izy. Ny teny hoe mahatoky, raha ny teny fototra no jerena, ny hevitry ny teny hoe mahatoky eto dia azo ianteherana, azo itokisana, azo anankinana andraikitra. Ka noho izany ny lehilahy mahatoky eto dia lehilahy azo ianteherana. Ny lehilahy mahatoky dia olona azo anankinana andraikitra. Ny lehilahy mahatoky dia olona azo anankinana zavatra sarobidy kanefa tsy misy atahorana ny amin'izay mety anjo ilay zavatra ankinina aminy. Eto ihany koa ny hoe mahatoky ihany koa dia mifamatotra amin'ny faharetana. Zany hoe ny olona mahatoky dia olo manana faharetana eo amin'ny andraikitra, eo amin'ny asa, eo amin'ny adidy izay ankinana aminy. Ny lehilahy mahatoky araka izany dia olona manana faharetana amin'ny asa izay ankinina aminy. Tsy olona izay mora lavon'ny fitiavan-tena, olona izay tsy voavidy noho ny amin'ny tombon-tsoany manokana, fa olona mahatoky, olona azo tokisana, olona tsy mivadika ny amin'ny asa izay nankinina aminy. Na misy aza mandraona, na misy aza manenjika, dia tsy mivadika amin'ny asa na ny andraikitra izay nankinina aminy ny olona mahatoky. Dia ary ho jerentsika ny nataony Nehemia ao amin'ny toko fahaenina
toko fahenina ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy faefatra tapany voalohany dao jerentsika Nehemia toko fahenina andininy faharoa ka hatramin'ny andininy faefatra tapany voalohany dia naniraka ho any amiko Sanbala sy Gasem ka nanao hoe avia isika iona ao amin'izay vohitra anankiray amin'ny tany Lemakion kanjo nikasa nisy ratsy izy roalahy dia naniraka olona ankany aminy kosa aho anao hoe asa lehibe no ataoko ka tsy afamidina aho na hoana no ilonjako midina any aminareo ny asa ka atsahatra kanefa mbola naniraka tamiko inefatra araka izany ihany izy zany ilay toetra nananany Nehemia no entina ny asa ilay toetra mifono fahatokiana teto i Gasema sy Sanbala izay samby pitariky olon-dehibe Sanbala dia pitarika tany Samaria ary Gasema dia pitarika Arabo tany amin'ny faritra Arabo ka niretetika izy ireo isakana ny asa izay nataony Nehemia tamin'ny fomba maro samihafa ary maneho izany eto fa ny asa izay nataony Nehemia dia narony tsy faly narony malaina ka nanao tetika ahatonga ilay asa tsy ho tanteraka fa ino anefa ny zavatra niseho dia tsy natsahatra Nehemia ny asa vao maika nahatoky tamin'ny asa izy ary zany ny olona rehefa mahatoky amin'ny asany dia na dia misy manenjika aza na dia misy mandraona aza ny ainy dia tsy mivadika izy na dia misy manambitamby na dia misy manao kolikoly aminy aza raha ny olona mahatoky amin'ny asany tsy mivadika ny amin'izany izy ary zany ry havana malala ny zavatra izay ampianariny soratra masina antsika ary raha mijery ny amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy sika ry havana i Jesosy Kristy dia modely amin'izany fahatokiana izany i Jesosy Kristy nomen'Andriamanitra andraikitra hamonjy izao tontolo izao maro ny zavatra natrehiny Jesosy Kristy raha fanenjehana no resahina mbola tsy izy ilay atrehin'ny kristianina amin'izao naro ny nisaka nampitsahatra ny asan'i Jesosy Kristy fa noho ny fahatokian'i Jesosy Kristy dia nirosy foana izy i Jesosy Kristy no fitaratra izay arahintsika amin'ny asa izay ankinina amintsika ka tokony hatoky araka izany isika hoy ny soratra masina ao amin'ny oabolana toko 7:20 hoy izy hoe izay olona mahatoky tokoa dia be fitahiana izay olona mahatoky tokoa dia be fitahiana ry havana malala inona moa ry havana malala ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika eo anatrehany izany afatra lehibe izany nomen'Andriamanitra andraikitra sika ry havana malala eny amin'ny sehatra maro samihafa izay misy atsika ny ato anatin'ny fiangonana nomen'Andriamanitra andraikitra nomen'Andriamanitra asa isika na eo amin'ny sampana na eo amin'ny fampandrosoana ny asan'ny fiangonana maro samihafa eo ihany koa eo anivon'ny firenena nomena anjara toerana nomena andraikitra nomena asa makadiry eo anivon'ny firenena isika ny zavatra ndrasan'ny tompo amintsika ry havana amin'ny maha-kristianina antsika mpanaradian'i Jesosy Kristy mampianatra antsika izy ny mba handehana antsika amin'ny fahatokiana amin'ny asa izay nankinina amintsika ny hananantsika fahatokiana amin'ny andraikitra izay napetraka amintsika
eny nomen'Andriamanitra fahaizana tsara zany, nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana maro samihafa, fa ireny ry havako malala misy tanjon'Andriamanitra amin'ireny fa tsy zavatra nataotao azy ireny. Tian'Andriamanitra amin'ireny ny ampiasaintsika amin'ny fahatokiana azy, tsy entintsika mamadiky ny hafa, tsy entintsika mamitaka, tsy entintsika amin'ny lalana ratsy, fa ho entintsika amin'ny fahatokiana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy izany ihany ry havana malala, fa ny fototra tena mampahomby ny asa ihany koa dia ny fatahorana an'Andriamanitra. Ny fatahorana an'Andriamanitra mbola ao amin'ny andininy faharoa ihany tapany faharoa iarahantsika mamaky ahoana hozy izy? Fa lehilahy matoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Lehilahy matoky izy mihoatra an'Andriamanitra, lehilahy matahotra an'Andriamanitra izy mihoatra noho ny maro. Eto raha miresaka hoe matahotra an'Andriamanitra eto, tsy hoe matahotra an'Andriamanitra ka mandositra ny tavan'Andriamanitra, ohatra hoe tsy mendrika ao Andriamanitra, mpanota tsy mendrika ny idirana ambany tafotraniko, tsy mendrika ny iona aminao Andriamanitra, sanatria tsy izany ilay matahotra Andriamanitra tiany Nehemia resahina eto. Fa ny fatahoran'Andriamanitra resahina eto dia ny fanajana an'Andriamanitra. Fanajana an'Andriamanitra ary fankahalana ny ratsy. Zany hoe ny olona matahotra an'Andriamanitra zany dia olona mankahala ny ratsy, olona manaja an'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra eo amin'izay rehetra ataony. Safady eto ihany koa ny fatahoran'Andriamanitra ry havana malala dia mifamatotra ihany koa amin'ny faniriana anao zavatra tsara, mifamatotra amin'ny faniriana anao asa tsara mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe zany ny olona matahotra an'Andriamanitra dia mitandrina mandrakariva izy amin'ny ataony, sao dia mifanotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fitondrako izao andraikitra izao, sao dia tsy ankasitrahin'Andriamanitra ny fomba fampiasako izao talenta nomen'Andriamanitra azy izao. Ny olona izay matahotra an'Andriamanitra dia mitandrina mandrakariva izy amin'ny asa ataony, sao dia mandeha araka ny sitrapon'olombelona izao asa ataoko izao. Ny olona matahotra an'Andriamanitra manana fisainana ohatr'izany. Zany hoe ny olona matahotra an'Andriamanitra tsy vitany hoe manao izay ankasitrahana azy eo mason'ny olona, fa manao izay ankasitrahin'Andriamanitra ihany koa eo amin'ny asa izay ataony. Eto ihany koa ry havana malala, raha mijery atsika ao amin'ny Nehemia 4 ihany, Nehemia 4 andininy 1:10 ka hatramin'ny andininy 7:10. Ndao iarantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary iza no olona tahaka ahy no mahazo miditra ao amin'ny toboka io, tsy hiditra ao aho, ary hitako fa indro tsy Andriamanitra no naniraka azy, fa nilaza izany fa minanina izany amitahany ahy izy, satria notambazan'ny Tobia sy Sanibala izany no nambazany azy mba ampitahotra ahy ka notako, dia azoako teny ratsy anaratsiny ahy. Ino zany teny izay maneho fa zava-dehibe ny fatahoran'Andriamanitra eo amin'ny hatreny fanatanterahana ny asa. Teto zany Nehemia tsy nety
maty valavoan-kibo ire mpanohitra rehefa tsy naomby tamin'ny zavatra fa dia miezaka mandrakariva ka nanakaramam-paminany mihitsy izy, nanambitamby mpaminany mihitsy izy, ndo mba tenena amin'ny Nehemia fa angamba raha-paminany no miteny manaraka izy. Hoy izy ilay mpaminany hoe ndoranga satria tady afatiny hainao izy ireo, ndoa hiditra ato amin'ny tempoly isika ary indrintsika ny varavarana dia ao isika no miafina satria ho tonga izy amin'ny alina ka afaty anao. Zay ilay tenin'ny mpaminany. Hoy izy Nehemia, tsy Andriamanitra akory no miteny aminy fa tetika satria nitambatambazany ireo mpanohitra izy. Hoy izy Nehemia eto hoe naseho ny fatahorana an'Andriamanitra. Iza moa lehilahy tahaka ao izy no hiditra ao an-tranon'i Jehova? Tsy hiditra ao teo amin'ny fomba fisainana, teo amin'ny kolotsaina, teo amin'ny fivavahana jiosy mantsiriavana, tsy mba tahaka ny amin'ny androntsika zao ny tempoly. Tsy izay te hiditra ao anatin'ny tempoly no afaka mitsofoka ao anatin'ny tempoly. Ary ny tempoly rehetrarehetra dia misy mpiandry ny tempoly daholo, koa misy tompona andraikitra ny miditra ao. Ka teto zany natahotra n'Andriamanitra i Nehemia ka tsy niditra tao anatin'ny tempoly. Eto ihany koa ry havana malala ny fatahoran'Andriamanitra dia mifamatotra ihany koa amin'ny fankatoavana. Zany hoe ny olona izay matahotra n'Andriamanitra dia mankatoa ny tenin'Andriamanitra izy, mankatoa ny didin'Andriamanitra izy. Ary hitantsika taritra zany eo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy izay arahintsika ry havana malala. I Jesosy Kristy ilay nankatohatra amin'ny faran'ny tenin'Andriamanitra. Raha araka ny filazantsarany Jaona toko voalohany, i Jesosy Kristy dia Andriamanitra izy, fa tonga nofo teto an-tany. Zany hoe Andriamanitra manana ny maizy azy, fa kanefa noho ny fankatoavany ilay Andriamanitra naniraka nanome ny asa dia nankatohatra amin'ny farany izy. Raha mijery atsika amin'ny perikopa izay voalahatra amintsika ho an'ny Jaona toko 7:10, hitantsika miariary ao Jesosy Kristy fa tena olona mankatoa n'Andriamanitra izy. Jesosy Kristy amin'ny Andriamanitra azy, araka ny nambarany ao amin'ny andin'ny faramparanao amin'ny perikopa amin'ny Jaona toko 7:10 io, ny voninahitro ny arahako nanana taminao izy. Zany hoe Andriamanitra manana ny maizy azy Jesosy Kristy, fa nefa noho ny fankatoavany ilay Andriamanitra mpaniraka dia manaiky ho iraka, manaiky hankatanteraka ny asa amin'ny fatokina izy. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Oabolana toko 9:7, hoy izy hoe ny fankahalana ny ratsy hoy izy no fatahorana n'Andriamanitra. Ny fankahalana ny ratsy no fatahorana n'Andriamanitra. Ry havako malala, ny zava-dehibe izay tian'Andriamanitra iainantsika, zava-dehibe izay tiany Kristy izay rahintsika io iainantsika ry havako malala, dia mampianatra atsika ny atahotra n'Andriamanitra tahaka ny ataon'i Kristy. I Kristy ilay Andriamanitra nefa miaina amin'ny fatahorana n'Andriamanitra. Vao maika isika ry havana malala, iza moa isika no tsy atahotra n'Andriamanitra? Iza isika no anao tsinotsinona ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra? Ry havako malala, ny zava-dehibe anankiroa izay tian'Andriamanitra ianarantsika amin'izao anio izao ry havako, dia ny ahaizantsika mandeha amin'ny fatokina eo anatrehan'ny andraikitra, eo anatrehan'ny adidy maro samihafa izay napetraka amintsika. Ny ahaizantsika ihany koa matahotra n'Andriamanitra eo amin'ny fanatanterahana ny andraikitra, eo anatrehan'ny fanatanterahana ny asa ny adidy izay apetraky ny tompo amintsika. Raha fehezina ry havako malala
dia zao tsy ampy ny fananana vola, tsy ampy ny fananana fitaovana avolenta, tsy ampy ny fananana fahaizana sy diplôma mitilitily, tsy ampy ny fananana grady ambony eo anatrehana fanatanterahana ny asa. Fa raha tiana androso sy roborobo ny asa dia mila manana toetra mankato, mila manana toetra mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra isika, mila manana toetra matahotra an'Andriamanitra isika. Ary raha izany ry havana malala, ny toetra izay entintsika miaina atao anatin'ny fiangonana dia androso ny fiangonantsika. Ary raha izany ry havana malala, ny toetra izay entintsika miaina manatanteraka ny adidy eo anivon'ny firenentsika, androso ny firenentsika. Koa mandehana ry havako malala, manaova araka izay angatahin'Andriamanitra aminao, voninahitry ny anarany. Amen.
aoka sika hivavaka ary havana. Ry Andriamanitra ary zanaka ary fanahy masina, indreto izahay manatona anao. Andriamanitra tsara, Andriamanitra mpanomeny soa ianao, ary Andriamanitra lehibe sady mampianatra anay mandrakariva. Indreto Tompo izahay misaotra anao satria nomenao anay ny sitraponao, izay mampianatra anay zava-baovao mandrakariva, ary mampianatra anay ihany koa ny mba aizanay mandeha amin'ny fahitsiana eo anatrehanao. Nampianatra anay Tompo anao tamin'ity anio ity, fa ny toetra izay fototra tena mampahomby ny asanay dia ny fahatokiana eo anatrehanao. Ary tsy izay ihany, fa ny fahatahorana anao Andriamanitra ihany koa. Misaotra Tompo, eo anatrehan'izany anefa Tompo dia tsaronay etona ny tsy fahatanteranay eo anatrehan'izany sitraponao izany. Marina Tompo, nomenao anay ny fahasoavana maro samihafa, nomenao anay ny fahalalana, nomenao anay ny arena, nomenao anay ny talenta maro samihafa, nomenao asa, nomenao andraikitra izahay, na ato amin'ny fiangonana na any amin'ny fieto amin'ny firenena. Kanefa Tompo, indraindray izahay dia tsy mitondra sy tsy manatanteraka izany asa izany amin'ny fahatahorana anao, fa indraindray matahotra olona izahay amin'ny asa, amin'ny andraikitra, amin'ny adidan-kinina aminay, ka ny sitrapon'olona no enjenay, fa tsy mba ny sitraponao Andriamanitra akory. Ary tsy mba manana ny toetra ny faharetana rehefa misy zavatra na misy olona manenjika dia mandositra ny andraikitra izahay. Rehefa misy manambitamby anay amin'ny tombon-tsoa manokana dia mivily lasa any amin'ny kolokolo izahay indraindray. Jesosy Tomponay, eo zava-dehibe aminay nampianaranao anay ankehitriny, fa amin'izao sisy izao hiezaka Tompo izahay andeha araka ny sitraponao. Manantena izay ankehitriny Tompo, Andriamanitra mihaino vavaka ianao, ka amela ny elokay sy amindra fo aminay tsirairay azy. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen.
fitiavana malala rehetra ao amin'ny tompo, raiso am-pitsangana sy amin'ny fanantenana ny teny famelan-keloka izay atolotry ny tompo ho antsika. Hoy ny tompo, satria ho ninianatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izaho efa niaino. Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho, ianao. Izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Ho avela ny eloka reno ny anarany masina, mideran'ny tompo. Amen. Sambatra ny olona, dia avela ny elo. Sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitoka ny fanahiny. Amen. Iombona mivavaka isika. Endre tompo ny fifalinay. Misaotra anao izahay satria nihaino ny vavakay ianao. Nihaino ny fifonanay ka nanomezana ho anay ny famelan-keloka. Ankehitriny izao tompo, matsapy izahay fa mevamevana ny fanahinay. Misokatra eo anoloanay ny fahamarinanao. Indreto tompo maniry dia maniry izay andehanany amin'ny sitraponao. Anefa izany tsy vita ny hery maha-olombelona anay. Tsy maintsy ny fanahinao masina no miasa sy mitarika anay, manolo-tsaina anay, ahaizanay mampiatra izany sitraponao izany. Indreto ary tompo izay dia mangataka,
ny fanahinao masina ampitombo mandrakariva ny finoana tsirairay avy, ary taridalana ny mandrakariva amin'ny asa rehetra izay ataonay, ahaizanay manatanterika izany araka ny sitraponao, araka ny fatahorana anao, araka amin'ny fahatokiana eo anatrehanao. Vavaka izay ankehitriny Tompo, ny amin'ireo zanakao izay nahatsaro ny fitahinao, satria nahafa-panadinana izy ireo, ka mahatsaro misaotra anao Andriamanitra, zava-dehibe tokoa loatra eo amin'ny maha-kristianina Tompo, ny fahatsarona sy ny fahaizana mankasitraka eo anatrehan'ny fahasoavana izay omenao. Ianao Jesosy Kristy ane izay efa nitahy azy no mbola angatahinay hitahy ny fianarana ho tody soa amin'izay faniriana amin'ny fianarana izay ho kasainy izy. Jesosy Kristy tsy arery zany, fa izay rehetra nahafa-panadinana na nahatsaro ny saotranao na tsy nahatsaro, dia angatahinay ny famindrampo no ampitomboanao mandrakariva ny fahasoavanao amin'izy ireny. Vavaka koa Tompo izay ankehitriny izao, satria tsy miafina aminao tsy eto an-toerana ny ray aman-drenay no ny adidy no ny andraikitra maro samihafa, dia mitondram-bavaka ho azy ireo ho tody soamantsara eto an-toerana ary voninahitra anao Andriamanitra irery. Eto Tompo izahay dia mitondram-bavaka ihany koa ny amin'ny salama rehetra, na ny amin'ny toby na ny amin'ny hopitaly na ny an-tokantrano aza, angatahanay Tompo ny famindramponao amangy azy ka hanome fahasalamana. Vavaka koa Tompo izay amin'izay rehetra manam-pahoriana, ianao ane Tompo Andriamanitra ny fampiononana, omeo ny fanahinao masina izay pampahery, ampionona mandrakariva ny fianakaviana. Betsaka Tompo ny zavatra izay mety mahasoanay nefa tsy ary ho voatanisanay, nefa angatahanay amin'ny indrafonao, omenao anay araka ny habe ny fitiavanao. Misaotra indrindra Jesosy malalo, amen. Riavana malala rehetra amin'ny Tompo, ny olona izay vavela eloka dia tsy menamenatra izy, fa sahy manambara ny finoany eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Dia ary ombonantsika ny fanekempinoana laharana faha-efatra, dia toy izao ny anaovantsika anazy, dia ny mpitarika no mitarika ary ianareo kosa no manaraka. Manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Joana mpanao batisa hoe: sy araka ny tenin'ny Andrea hoe, sy araka ny teny nataony Natanaela hoe, sy araka ny teny nataony Samaritana hoe, sy araka ny teny nataony Petera hoe, ary araka ny teny nataony Tomasy hoe, tomboko sy Andriamanitra. Amen. Mazoto toerana ianareo ry havana. Iroso amin'ny asa vavolombelona isika ry havana dia misy fanoloran-jaza, ka ny hira voalahatra fahavalo amby 720 ny 92 sy faharoa iraintsika itsangana izay mitondra ny zaza ho atolotra ho an'Andriamanitra. Zazakely Randria Manamiantason
Higo Adriel. Iray aman-drenina Randria Manamiantason, Njiva Jery Erika sy Rakotonireny Andriana Valona Mial Lisia. Fifaliana ho antsika fiangonana ny mandray an'ity zaza izay voateraka, izay atolotro ny ray aman-dreniny ho fisaoran'Andriamanitra ary hanampisa isika kristianina. Miarabanareo ny fiangonana. Izao ary ny tenin'ny soratra masina. Fa ianao no nampivoakay avy tao an-kibo, nankinina taminao hatrany am-boka aho, hatrany an-kibon-reniko dia Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana, araka ny lalan'i Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy, mba hatolotra ny Tompo. Koa hatolotro ho an'i Jehova koa izy. Eny, amin'ny andro rehetra iainana, dia voatolotra ho an'i Jehova izy. Amen. Ivavaka isika. Raha eo misaotra anao izahay, noho ny amin'ny fanoloran'ny ray aman-dreny ity zaza ity, izay natolony eto anatrehanao, ary mankasitraka indrindranao ihany koa izahay, noho ny amin'ny famindram-ponao izay tsy miova, izay asehonao amin'ny taranaka mifandimby, araka ny fanekenao. Vavolombelona izany ity fianakaviana ity, ka miara-mimpifaliana eto anatrehan'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay eo, ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, no mampiditra ity zaza ity, hanampy isan'ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Koa meteza ray eo, hitahy ny ray aman-dreny sy ny mpikarakara ianao, azo ny hery anatantosan'ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ity zaza ity. Ampanjakao an-tokantranony reto ray aman-dreny sy ny fianakaviana, ny teny sy ny fietsika izay omba mpitiavana, mba hatsapahana ity zaza ity, ny fitiavanao Andriamanitra izay miseho eo amin'ny fiainana andavanandro. Toa ny fanamazoto ny ray aman-dreny, mba azahoany manolotra ity zaza ity ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mamety izany. Ity zaza ity tokoa Tompo ane, ho tsinjovinao na mitoetra na mandeha, na miditra na mivoaka, ary ankininay eo ampelantananao Andriamanitra ny andro ny manontolo, mba hizorana amin'ny fatahorana anao. Dia avozy isan'andro koa Tompo ny herin'ny fiangonana, mba azahoany mampita amin'ny zanaka mamparany ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ane no entinay mangataka izany vavaka izany. Amen. Hoy ny soratra masina hoe, ento ity zaza ity ka tario mba hitombo saina sy tena, sady handroso fity amin'Andriamanitra sy ny olona, ary aoka hiomana ianareo amin'ny fanolorana azy ho amin'ny sakramentany batisa. Amen. Iarabanareo izahay. Iarabanareo ny andininy fa 3 sy 4 iraintsika iroso amin'ny sakramentany batisa isika.
antsika no mandray an'reto avantsika ireto anavao ny fanoloran-tenana amin'ny alalan'ny sakramentany batisa izao. Hoy ny teny avy amin'ny soratra masina: efa nomena ahy ny fahefana rehetra nan-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy taranaka ao mandimby anao aho. Ary ao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao-tana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisy, izay niarana re natsangana taminy koa noho ny finoana amin'ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy amin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Fa na iza ianareo no atao batisa ho an'ny Kristy, dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ry havana malala dia misy fanekena izay ilain'ny fiangonana aminareo. Koa manasa anareo ary hitodika any amin'ny fiangonana ilaza ny fanekenareo. Tompo sy Andriamanitra, ekeko ny hanompo azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako araka amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Ekeko ny handany Satana sy ny asany ary hifaty ny fanao ratsy rehetra. Ekeko no hiroso mba ho tonga mpandray fanasan'ny Tompo. Ny ain'Andriamanitra no niankinako mba natanterahiko izany. Amen. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raina zahay, ekena no joro amin'ny teny amin'ny asa. Manofen'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainany rehetra. Ekena no tanteraka amin'ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana fahasoavan-dehibe avy amin'Andriamanitra sy anekenan'i Jesosy Tompo mba azony andavan'ny asan'ny Satana rehetra. Vonona ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekena ny hampianatra azy amin'ny fanotisa izao ary izany ny taona azy mpandray fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinanay anatanterahana izany. Amen. Eny ary ny havana dia ren'Andriamanitra izany fanekenareo izany, matokia azy. Isika fiangonana ihany koa ry havana dia tompona andraikitra amin'izay rehetra ho raisintsika, ka noho izany ary ndao ary ombona mivavaka isika hitsangana ny fiangonana. We
Andriamanitra ray tsy toa mpamorona anay io. Tianay dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaroanay izao andidin' Jesosy Kristy tomponay, sy ny teny fampanantenana nomeny tany nandrena sakramentany batisa. Koa mitalao aminao izahay ray io, manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina nome hery ny asa tanterahinay eto ampanaovan'izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny kristiana izao. Ireto olona izay natao batisa ireto ane Tompo, ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafy ho zanakao izy, ary ampiraiso endrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina, izay hitarika azy isan'andro san'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Ary endre Tompo ny fifalinay misaotra anao, satria tanteraka ny faniriany reto mpanomponao ireto. Miombonayna ao aminao Jesosy Kristy izy, ary ho isan'ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatahinay fiangonana Tompo dia nitehirizanao azy ireo, mba ho eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ary ho an'izay nanolotra ny zanany ihany koa Tompo, ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka, mba azahoany manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao. Omba ny fahasoavanao ane izy ireo Tompo, sy ny ezaka rehetra izay ataony fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana, amin'ny fitaizana azy ireo. Amen. Oka hipetraka ny fiangonana. Raha ombanjanahary andraina. Raha ombanjanahary andraina. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, ho aminao aneny Tompo. Amen. Randriany zana Tiniavo dia Ariel. Manatrika ty. Randriany zana Tiniavo dia Ariel. Zaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, ho aminao aneny Tompo. Amen. Anaka, aza matahotra hoy ny Tompo, fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Koa dia mandehana amin'ny fifalian'ny Tomponareo, ary tezao reo zaza ireo ho any amin'ny fanasan'ny Tompo. Amen. Ny hira voalahatra no iraintsika dia anantazana ny rakitra.
Izao dia ny fotoana izay ilazana ny vaovaon'ny fiangonana. Ho amin'ny fanahinareo ny tompo, ho aminareo fahasoavana. Ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ao ho tandremana handehananao amin'ny lalany. Hitandremanao ny lalany sy ny didiny, sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelony, araka ny voasoratra ao amin'ny lalany Mosesy, mba hataonao lavorary avokoa izay zavatra rehetra ataonao sy izay rehetra alehanao. Mpanjaka voalohany, toko 2, andininy 7 ka hatramin'ny 14. Toy izao indray ny vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny alahady 17 ny volana Aogositra no fivorian'ny Braon fiangonana amin'ny 9 ora maraina, ny mpihevitra rà kosa amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny akany Soamempita. Ny alahady 12 ny volana Septambra no fanoloran'ny sampana ny vina sy tanjona 720 amby 2 amin'ny Braon fiangonana. Andray fitenenana ny sampanasa sy ny sampana Dorcas rehefa vita izao filazandrara izao. Vaovao avy amin'ny sampana. Asa sosialy finaritra efa tombotra ny fidiran'ny mpianatra, koa manentana antsika hatrany amin'ny fanomezana ireo fitaovam-pianarana ho an'ny zanaky ny fiangonana. Raisinay an-tsitrapo na efa avy nampiasaina kanefa mbola mety, toy ny boky, ny kitapo, stylo, kahie, mpisaotra tompoko. Ny sampana fifoazana finaritra alahady 14 anio, misy ny asa sy fampaherezana iantsoana ireo sampana VFL sy ny STK izay amonjy ny fiaonam-be nasionaly sy ny sampatia izay anatanteraka ny lasy lehibe ny fivondronana izay atao any amin'ny fatra Andasibea ny 14 ka hatramin'ny 17 ny volana Aogositra. Sampana sekoly alahady mitohy hatrany ny fampianarana isaky ny alahady amin'ny 7 ora maraina. Ampiomanina ny ankizy izay tafiakatra tamin'ny dingana tamin'ny faninanana soratra masina fa ny 12 Septambra ho avy izao no anatanterahana ny dingana manaraka. Ampahafantarina ny mpampianatra rehetra fa ny 7 ny volana Septambra tontolo andro no anatanterahana ny fiofanana miaraka amin'ny foibea any amin'ny FJKM Nosy Avaratra. Fa raha fisoratana anarana dia ny 5 volana Septambra. Miverina ny ratsana tany ketsa anio ariva amin'ny 2 ora sasany. Sampana STK finaritra ilazana isika mpianakavin'ny finoana fa anatanteraka fiaonam-bea ny STK foibea any Anosy Elville ka ny STK totoerana iainga androany ariva. Miisa 270 mianadahy izy ireo, anatrika izany, mitondra ambavaka azy ireo isika. Sampana VFL, ny fiaonam-ben'ny SFL dia atao any Antsirabe ny 9 ka hatramin'ny 17 ny volana Aogositra ao amin'ny FJKM Kamafa. Ny fiaingana eto am-piangonana dia ny talata 15 ny volana Aogositra amin'ny 9 ora maraina. Mitondra fitaovam-piofanana sy ny lamba firakotra. Sampana Dorcas fiadanana miverina ny sampana anio ariva amin'ny 2 ora sasany eto am-piangonana. Rakim-pisaorana manekezy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Rakim-pisaorana no nahafahana fanadinana baccalauréat atolotra ho an'ny sampana fifoazana. Dia namaly hoe ny tompo izay mangataka no omena, izay mitady no ahita, izay mandona no voana. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny sampana fifoazana. Misaoran'i Jehovah ry fanahiako, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Rakim-pisaorana atolotra ny sampana sekoly alahady amin'izao fahafahako baccalauréat izao. Rakim-pisaorana no fahafahana baccalauréat
atolotra ho an'ny sampatia sy ny sampana sekolelahady misaorany Jehova ry fanaiko. Izay indray ry havana voavoray tamin'izao maraina izao voninahitra ao an'Andriamanitra iririana. Mbola mampitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny sampana Dorcas no manoloana antsika hanao tatitra fohy mikasika ny dianay izay nataonay ny 9 Aogositra ka hatramin'ny 14 ny volana Aogositra lasa teo. Ny ainga teto amin'ny fiangonana izahay ny 9 Aogositra maraina tamin'ny 9 raha maraina ary tafaverina tonga soa tany amin'ny fianaratsoa izahay ny tamin'ny 9 ora alina nanatanteraka ny fiaonam-be izay niarahana tamin'ny foibe ny sampana Dorcas. Ny isa 720 mianadahy-mianaka izahay satria misy ny mpitandrina mpizadra raha pasteur Frank mivady niaraka taminay nanatrika ny fiaonam-be. Ny fito sy ny fahavalo ny volana o izay no niatrika izany fiaonam-be tao amin'ny fianaratsoa izany. Tamin'ny fahatongavanay tao amin'ny fianaratsoa dia misy ny ray aman-dreny Général Armina izay nandray anay ary nanolotra ihany koa ny trano izay nitobianay tao amin'ny fianaratsoa. Ny 7 Aogositra izahay izay tokony ho famaranana ny fiaonam-be saingy tsy afaka niatrika ny famaranana ny fiaonam-be izahay fa tsy maintsy nandeha nitodi-doha nandeha namonjy ny vohipeno satria nisy ny fiaranay miory tamin'ny zoky raha vavinay ny filohan'ny sampana Dorcas izany izay namoy ny reniny ka namonjy izany izahay tamin'io andro ny 7 Aogositra io. Dia vita ny tao vohipeno ny 7 Aogositra tamin'ny 4 ora dia nitodi-doha izahay namonjy ny farafangana. Farafangana izay toerana amonjenay ny tafika masina. Tonga soa tany farafangana indray izahay ny 7 Aogositra tamin'ny 9 ora alina ary ny antrano tao amin'ny Général David mivady izay reni-piay anay moa ny vadiny maman Eline izany. Ny 10 maraina izahay dia namonjy ny toby miaramila sy ny polisy ary ny zandary izay araka ny toromarika nampitaina taminay fa mila mandeha mamonjy ireo izay mampafantatra ny antom-pisinay tany Antoerana. Dia ny hariva moa izahay no niaona tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina tao amin'ny fiangonana FJKM Alpha Omega farafangana ary ireo rahavavy Dorcas nanao ny fandaminana ny amin'ny tafika masina izay hoatrehanay. Ny 12 ny volana izahay dia nandeha nanatanteraka ny tafika masina ka nisan'ny tokantrano izay voatafika anay tamin'izany dia miisa 530 tafo. Ny tontolon'ny andro io dia ny maraina izany izay natanteraka an'io dia ny après-midi izahay nisy ny fifanakalozana tamin'ny samy Dorcas rotota ny avaty sy ny tany dia nitondra ny tafika masina ny hariva satria ny olona any dia amin'ny hariva vao tratra trano dia nanomboka indray ny tafika masina nanomboka tamin'ny 5 ora mandra-patongony tamin'ny 7 ora sasany alina. Ny 12 ny volana indray izahay dia nisy ny satria tsy tratra trano ny olona dia tamin'io izahay no nentiny Andriamatoa Général nandeha nitsangatsangana nijery ny tanàna sy tany amin'ny ranomasina. Ny après-midi izahay na famaranana ny tafika masina ny 12 io nisy ny fitsidianay ny toerana izay hitazana sy hanebiazana ireo ankizy sy varira izay miisa 7 mianadahy mianaka. Ao anatin'izany toby fitsidiana tao amin'ny toby varira izay dia 4 volana ny zaza farany kely indrindra tezaina ao dia 30 taona ny zokiny indrindra. Ny résultat zareo izany tamin'ity nisy ny nanala CP ny ankizy 100%, nisy ny BPC 100% dia mibaka moa tamin'ny fahatongavanay tany mbola tsy mivaly dia tsy heninay. Fa ao anatin'izay fitaizana ny ankizy varira izay zany ny 80% ireo ankizy ireo dia ateriny ray aman-dreniny ihany. Tsy miantso ny ray aman-dreniny tsy mamangy fa dia efa ohatran'ny hoe arina fotsiny ihany izany ilay zaza dia apetraka amin'ireo mpanabe dia ny mpanabe ny miandraikitra. Dia ny fanazavandry zareo tao amin'ny varira zany norvégiana no missionnaire norvégiana no miay azy ireo. Fitaizana miaraka amin'ny jamba zany ireo ankizy ireo ao anatin'izany
fitaizana azy ireo zany dia tsy dia misy fidiram-bola hoe karama zany ireo olo ireo fa mpiandry anankiray izay no tena mpiandraikitra ao raha matoa izay a dia manao ny asa ny sitrapo izy dia araka ny nambarany a tsy mbola diso vary ray vava ozy izy a reo ankizy ireo fa misy foana zany ny olona tsara sitrapo a manohana an'io ankany io dia avy ao amin'ny fitoera dia nanominy olotra fanomezana izahay nisy ny paty a ny biscuit a ny siramamy izay natolotray azy ireo dia ny taorianan'io famarana ny antafika masina dia mbola nisy olona nangataka ihany hoe zahay mba avangio fa zahay tsy vita fa zay mbola nandeha nivarotra dia nareo efa lasa nandeha nody namondry ny akany fonenanareo dia namita n'io tafika masina io zany ny zara roa indray zay rehefa avy eo a dia namita n'io tafika masina io zay zany ny famaranana ny tafika masina tao farafangana ny 17 ny volana maraina zay tokony tamin'ny 7 ora ny ainga tany farafangana ary tonga soa teto am-piangonana izahay ny 14 maraina tamin'ny 9 ora maraina etona izahay dia maneho fisaorana an'Andriamanitra maneho fisaorana ihany koa mitandrina rehetra ny birao fiangonana ny kristianina rehetra ny renim-pia ary ireo rehetra izay nanolo tanana anay tamin'ny fanatanterahana izany dia natao fiaonam-be nanitrena ny fiaonam-be sy ny tafika masina ary ny adidy izay natrena tany avohim-peno izany Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amaly fitianareo tsirairay avy tamin'ny tolo-tanana nataonareo ho an'ny sampana Dorcas isaoranay manokana ihany koa ny ray aman-dreninay izay nampiatrano anay tany amin'izany toerana izany voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany ary ianareo koa dia ho vavolombelona anambara fa Kristy no fihavanantsika amen. Azafady indray misy fiara iangaviana akisaka kely koa ty fa misy sahira 51 54 taby 51 54 TAB zany no mahazatra saotra tompoko. Ny sampanasa asa fitorinan'ny filazantsara dia miarahaba antsika mpianakavin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Teboka roa no resahanay androany aminareo. Voalohany, volan'ny sampanasa ny volana septambra ka araky ny tety andro dia mikarakara fifananana soratra masina izay mbola tsy nisy tao anatin'ny 80 taona tato amin'ity fiangonantsika ity izahay. Satria ho ataontsika ohatran'ireny question pour un champion reny mihitsy ilay izy. Ohatr'izao ary ny fandehany. Misy sokajy anakiefatra ilay izy ny sokajy voalohany ny ankizy latsaky ny 7 taona. Dia fanontaniana momba ny baiboly amin'ny ankapobeny no apetraka amin'izy ireo. Ny sokajy faharoa 7-13 taona ny faharina araky ny bokin'ny Genesis. Zay ny fanontaniana ho an'izy ireo. Ny sokajy fahatelo 17-17 taona ny tantaran'i Jesosy araky ny filazantsara nosoratany Jaona. Ary ny sokajy fahaefatra farany mihoatra ny 17 taona ny finoana araka ny bokin'ny Romanina. Dia ny mampiavaka kely an'ity sokajy fahaefatra ity tsy hoe ho an'izay mihoatra ny 17 taona ihany mahazo mandray anjara fa ny rehetra mihitsy. Raha ohatra ianao zany mahatsiaro tena hoe ny sainao efa 30 taona nefa ny vatanao mbola 15 taona dia afaka mandray anjara ao ianao. Fa mifidy sokajy ray ihany anefa. Misy dingana roa ilay fifaninanana. Voalohany ny fifanitsanana izay atao ny alahady 17 ny volana septambra amin'ny 7 ora maraina ato am-piangonana. Alahady 17 ny volana septambra amin'ny 7 ora maraina ato am-piangonana. Antsoratra aloha io dingana voalohany io dia QCM ny atao amin'ilay izy, zany hoe question à choix multiple zany iangaviana mba hitondra stylo daholo. Ka izay 10 tsara naoty indrindra isaky ny sokajy no mandeha amin'ny dingana manaraka. Izay 10 tsara naoty indrindra isaky ny sokajy mandeha amin'ny dingana manaraka.
fa zao aloha ilay sokajy voalohany izay lasaky ny fito taona tsy manao an'io dingana voalohany io fa tonga dia amin'ny famaranana ny zanakareo vao entinareo ao. Dia ny dingana manaraka dia amin'ny 17 ny volana septambra andro alahady amin'ny 3:00 17 ny volana septambra amin'ny 3:00 mizara roa ny atao amin'io dia ny demi-finale sy ny finale, izany hoe ireo 10 voalohany isaky ny sokajy no manao amin'io famaranana io. Dia omena fanontaniana vitsivitsy ireo olona 10 ireo dia izay 3 tsara noty indrindra indray no manao an'ilay question pour un champion misy jure misy an'iny zavatra iny. Izay averiko kely ny sokajy faharoa fahariana araky ny Genesis, ny sokajy fahatelo ny fiainan'i Jesoa araky ny Jaona, ary ny sokajy fahaefatra ny finoana araky ny Romanina. Dia enaro tsara dian'izao ireo ampiomano tsara ny zanakareo araky ny sokajy izay ampandraisinareo anjara azy sy izay tianareo atao. Misy loka goavana omenan'ireo mpandresy fa tsy ny loka ihany nefa no atao mafaly fa ny fitombona amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Izay ny teboka voalohany. Teboka faharoa mikarakara famangina tokantrano izahay ny 12 sy ny 15 ny volana septambra. Inona moa nataonay any an-tranonareo any? Ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy hitondram-bavaka ny tokantranonareo ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy mila hoe manomana na inona ianareo fa ny fahavononanareo mandray an'i Jesosy no fifaliana ho anay. Ary tsy ela be zahay no hijanonao fa raha ela indrindra angamba mety hoe 30 minitra ihany. Dia toy izao no atao raha maniry no vangina ianareo. Manatona mpikambana ao amin'ny sampanasa manao ohatry tony écusson tony. Raha misy eo akaikinareo dia tonga dia misorata anarana zao. Raha tsy misy dia rehefa mirava ny fiangonana eny ivelan'ny tokotany sy eny ambaravarana eny izahay mitsangatsangana dia misoratra anarana eny nareo. Mifidy andro anankiray nareo na 12 na 17 ny volana septambra. Ny 12 fotsiny tapakandro hariva ihany izahay no afaka mitsidika ny tokantranonareo. Fa ny 17 indray tontolo andro. Dia fididian'izao ary izay mety aminareo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana satria tanteraka soamantsara ny fanamasinany mpanambadiany reto avantsika reto. Koa raha ao izy dia angatahana hitsangana. Andriamatoa Herinjatovo Tokiniaina sy Ramatoa Ratelolay Bakoarsoa Julias Tela. Reny izy reo miaraba anareo ny fiangonana azo toerana. Vita zay ny fanamasinana ny azy fa inreto indray hoentintsika ambavaka. Andriamatoa Ralevomisa Velonomena Ena Safidso sy Ramatoa Razafy Manantsoa Tsiresiniena Sarobidy. Mbola ambanivohitra bakeny paster. Manaraka Andriamanarina Safidlika sy Mampionarivo Joseline Larissa. Raha ao izy angatahana hitsangana. Tsy tonga. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Zay ry havana ny raharantsika ka dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Iroso amin'ny rakitra isika.
Izai no nosso
raiso amin'ny finoana riavana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka, ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsina ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho azany ny voninahitra mandrakizay. Amen. Oka ipetraka ny fiangonana. Ary ankehitriny ray eo, mankalaza amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra niarako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Manasantsika rehetra ry havana, misy asa sy fampaherezana rehefa avy eo.